Omaly teo amin'ny laharana fahatelo amin'ireo firenena 720 mandray anjara amin'ny fifaninanana robotika isika eto Madagasikara ao anatin'ilay fifaninanana First Global Challenge 2020. Tonga amin'ny laharana fahatelo isika Malagasy raha toa ka i Chili sy Bangladesh no eo alohantsika amin'izao fotoana izao. Lalao olimpika amin'ny resaka robotika ny First Global Challenge ary fanefa ny Madagasikara no nandray anjara tamin'ity taona ity. Ekipa maromaro izay samy manana ny fahaiza-manaony no mandrafitra ny ekipa Malagasy ary ahitana coach anankiroa manampy azy ireo. Ny ankizy kosa anankidimy. Misy ny Radolaza izay tompona andraikitra voalohany miresaka teknika dia manampy anao zao Soary. Soary ihany koa sady tompona andraikitra ny STEM Talks, misy karazana défi zay zany fametrahana fanontaniana. Dia ao i Cynthia izay tompona andraikitra amin'ny fifaneraserana amin'ny ankizy any ivelany sy amin'ny force globale. Dia ao Tahiry izay tompona andraikitra ny resaka réseaux sociaux satria misy défi amin'ny réseaux sociaux. Dia ao Tiantsoa izay tompona andraikitra amin'ny fandefasana, isaky ny fandefasana an'ireo défi ireo. Dia nisy défi maromaro efa nataon'izy ireo teo amin'ny 5 zany total ny fa roa sisa tsy vita amin'izao fotoana izao. Dia roa sisa ny atao amin'izao ireo défi ireo, misy hoe défi teknika, misy hoe resaka réseaux sociaux, misy hoe fametrahana fanontaniana, misy hoe STEM Talks ny anaran'izay fametrahana fanontaniana izay. Mbola hitoetra amin'ny fa 24 septambra ho avy izao ny fifaninanana First Global Challenge. Noho izany, tsy hijanona eo amin'ny laharana fahatelo ny ekipa Malagasy raha izao no mitohy. Isa vitsimonja no mampisaraka asika amin'ireo firenena, mitazana ny laharana voalohany sy faharoa ireo. Mila fanohanana avy amintsika Malagasy iray manontolo izy ireo amin'ny alalan'ny fanaovana j'aime ny pejy. Défi anankiroa sisa ny atao fa ny défi natao zany tao anatin'izany fotoana zany nisy zao défi hoe nanao design na robot tamin'ny SolidWorks izay hoe mbola niofa nianatra an'izany mihitsy ireo ankizitsika ireo dia nandefa an'izany défi teknika zany. Nisy défi resaka hoe tongue twister moa zany, nisy fomba fitenenana amin'ny teny malagasy ohatra nataon'izy ireo tamin'izay ohatra hoe ondry fotsifito fotsofiny zavatra fanehoana momba ny kolontsaina zany tena me ohatra maromaro toy izany amin'ny teny malagasy zareo. Dia miatrika défi teknika anankiray zareo amin'izao sy défi réseaux sociaux anankiray. Ny fanohanana angatana amintsika rehetrarehetra aloha zany dia ny anao j'aime ny page First Global Madagascar satria anisany azahoana isa ny fahitana fa be mpanaraka ny pejy, be mpizara ny zavatra ataony ankizy. Dia ao anatin'izay ihany koa fanohanana na ny fandefasana message ho an'ny ankizy na ny fanaovana commentaire ho an'ny ankizy dia efa zava-dehibe foana. Any amin'ny faraparan'ny volana septambra no fantatra hoe iza ny voalohany amin'ity fifaninana ity. Tena velom-panantenana tokoa ary matoky fa ahazo ny laharana voalohany raha ny fahitana ny fandrosoana amin'izao fotoana izao satria hitantsika fa isa anankiray fotsiny manasaraka antsika amin'ny voalohany izao ary inona fa ho tratra izany. Dia tena mazoto be zahay ary tena velom-panantenana hoe ahazo ny laharana voalohany. Ny 24 septambra izao araka izany no ifarana ny fifaninanana robotika maneran-tany na ny First Global Challenge Connecting Community. Ny fampivondronana ireo samby tanora maneran-tany no isan'ny tanjony ity fifaninanana ity. Noho ny fisian'ny valinaretana coronavirus, eto an-toerana ihany izy ireo no miatrika ny fifaninanana izay atao amin'ny alalan'ny fampitandavitra ary mivondrona enivato ireo tanorantsika solon-tenan'ny Madagasikara ireo amin'izao fotoana izao.